Telo aho zany no nandray anjara tamin'ny lalao olympique zay natao tany à Barcelone tamin'ny 1992 dia natao tany Atlanta tamin'ny 1996 dia tany à Sydney tamin'ny taona 2000. Dia tena hoe nomanina tokoa ilay izy. Dia rehefa tany moa dia nanao an'izay azo natao rehetrarehetra. Natratra an'ilay minima tamin'izay nandray anjara voalohany. Natratra minima za tamin'ny 100 metatra, natratra minima za tamin'ny 200 metatra, tany amin'ny 100 metatra moa zany tany amin'ny série dia raraka. Fa tany amin'ny 200 metatra no mba tafakatra tany amin'ny quart de finale dia faly ny tena satria rehefa tao anatin'ilay hoe tafakatra quart de finale tamin'izany fotoana zany dia fa zava-dehibe. Zay ny tamin'ny 92 dia tamin'ny tany Atlanta moa zany 4% no nakalifeanay. Azo atao hoe tao anatin'ny mpifaninana natanjaka ihany zay tamin'izany satria nieritreritray hoe nanao finale. Tao anatin'ny demi-finale zany zay dia nisy ny mpifaninana anankiray namanay akaika izay tratran'ny faharatsana teny Ampiasakazana dia tsy tonga teny amin'ny arrivée zay. Dia ny tany Sydney indray tamin'ny 1999 za fa tsy niazakazaka intsony. Fa fiangavian'ny DTN moa zany DTN Prospera no nandresy lahatra anahy hoe hiverina dia miverina zany nanampy ny ankizy ny fanomanana fa tao anatin'ny tena hoe tena vonona tanteraka. Fa nampalahelo anahy koa tamin'izay dia 2 andro alohan'ny compétition koa naratsa. Ny ankizy moa zany nanao ny 4% ihany fa zany tsy afaka nanao an'ilay 4% fa nijery ny ankizy niazakazaka fotsiny. Beda be ny ankizy zany rehefa hoe andeha hanao déplacement na hoe hiatsika zavatra ohatran'izany dia ilay hoe andeha fotsiny ao anatin'ny eritreritiny, ilay hoe andeha. Fa ny anahy tsy izay. Na zany tena zavatra nampiasa ny saiko alohan'ny andehanako hoe anahoana ny vokatra. Matetika miteny foana hoe nenahy za tenako ihany no mpifanindra amiko. Za tsy dia mijery an'ilay hoe kalaza fa za aloha. Ianao moa zany niala teto manana an'ilay niveau international ihany ianao. Fa rehefa tonga ao anatin'ilay tena compétition anao dia tena hitanao ihany hoe mbola mafy noho ianao zany hita ilay izy. Ianao zany raha voatendry hoe hisolo tenan'i Madagasikara dia tonga dia hafa ny zavatra eritreretinao. Tonga dia adininao daholo fianakavianao, namanao. Fa tonga dia any amin'ilay hoe malagasy aho matoa zany alefa aty dia za no atrista an'ilay malagasy mitovy raha amiko hiatsika amin'ity lalao ity. Hitanao zany hoe manana andraikitra be zany ianao misy andraikitra raisinao zany eo anatin'ilay izy hoe tsy hanaonao foana ianao tonga any. Ny idolako moa zany tamin'izany fotoana zany dia Merlin Téléphone. Iny ny tena hoe idolako dia iny koa moa zany mitovitovy fetim-boana tamiko ihany izy dia mitovitovy fiafarana tamiko ihany satria izay sisa zao azo lazaina hoe naharitra indrindra tao anatin'ny tany ino moa setin'ny atletisme satria ny ankizy adversaire sasany eo amin'ny 70 taona dia mijanona. Zay farafahalehibeany na eo amin'ny 80 taona dia mijanona. Fa izay sy Merlin Téléphone za zao 30 taona nijanona, izy 70 taona. Zany hoe somary naharitraritra ihany ilay carrière-nay. Ilay faharetana fitiavana zany. Na zany nanaovako atletisme tena fitiavana. Zany beda be ny ankizy mitady intérêt amin'ny sport. Tsara ilay izy. Ilaina ilay hoe mba mahazo valisoa, mahazo zao. Fa raha za manokana zavatra hatramin'izay mihitsiny tsy mba nanana an'izay satria mafy beda be ny fijaliana netiko tao anatin'ny atletisme satria za niaingatany amina fianakaviana tena sahirana fa dia tena hoe fitiavana fotsiny nandrisika anahy ho tonga hatrany amin'ny hoe niveau international zany. Izao resena tsany ny zava-bitanao. Aza mieritreritra hoe
anina ry fa compétition no atrehanao dia compétition io etsehana dia atao zay atafavoakanao. Any ivelany zao efa hoe fanjakana ny miantoka an'izany hoe atleta atao ataontsika hoe niveau national na international mba hoe efa misy fanampiana avy amin'ny fanjakana. Fa ny eto amintsika hatramin'izao aloha dia ohatrany mbola tsy dia mbola tsy maheno aloha zany. Rehefa mamokatra le kizy dia mena vasoa, rehefa tsy mamokatra le kizy dia aveleny any nefany ao anatin'le fanomanana ny tena tokony hanampiana ny kizy. Ny kizy amin'izao tsy mandeha lavitra, 5 taona, 1 taona izy dia miala. Satria nahoana ny tena ny lehibe nefa ny ohatrany hoe variana fotsiny izy amin'le sport lasa ohatrany hoe very le hoaviny satria rehefa tonga amin'ny 30 taona ane tsy hitantsony hoe izy hoe tokony zany tokony isy fanampiana foana zany ho an'le kizy hitanao hoe mamiratra na any amin'ny tarandra iny io na any amin'ny tarandra iny io tokony jerena manokana zay. Amin'izay le kizy mba motivé.